Ya. Ravravo sa tsy ravravo. Andriamatoa filohan'ny Republikan'i Madagasikara. Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta isasokajana. Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena. Andriamatoa vice-président l'Assemblée nationale sy ireo parlementaire rehetrarehetra izay manatrika eto. Tsika ben'ny tanàna rehetrarehetra. Ianareo lehibe sampandraram-panjakana, tsy akanavaka, atsika vahoaka jiaby, navomaro, vory eto, tonga hanotron'izy eo, lanonana izao. Tompoko lasy, tompoko vavy. Mano malatsara atsika jiaby e. Ya. Ravoravo ny tegna Andriamatoa filoha, ary ravoravo koa ny vahoaka satria efa matetitetika ihany ma ny andrasana. Ary eto mantsika mitonga amin'ny fotoana ny fanaovana izy eo amin'ity sosialim-bahoaka. Ary maro koa nefany ny vinavina. Eo ny fotodrafitrasa maro efa vita eto Rosibe, nefany mbola maro koa nefany ny andalam-pamitana. Ka mety mpakasitrana izay. Fa eto kosa nefa ny vahoakan'ny Rosibe dia miaina anatin'izay hoe sehatry ny fizahantany izay. Ary anisany tena hoe mibahan-toerana amin'ny andavanandro ny tsirairay ny vahoaka tsiraikiraiky. Nandalo fotoan-tsarotra mantsika teo, nandalo ny fotoanan'ny Covid reny. Nefa ny tsika zao nefa efa tafiditra tanteraka ao anatin'izay relance eo amin'ny sehatry ny fizahantany zay. Ary limpandrosoana izy ireo Andriamatoa filoha. Ary mangataka koa zay hoe fotodrafitrasa izay mifanadrify amin'izay satria mirary ny azo an'izay hoe isitraka ny asa araky ny tokony ho izy ao anatin'ny sehatry ny fizahantany zay ny maro anisa amin'ny vahoaka malagasy eto Rosibe. Ka eto dia maro ny mangataka ovinany mba ifaninana Maurice sika araky ny voalazanao teo aloha teo. Ary efa andalana isika zao efa maro ny mpandrarà mba mangataka mba hiditra amin'izay sehatry ny fizahantany eto Rosibe zay. Ary efa betsaka koa nefa no maniry mba isitraka hasa ao anatin'ireny fotodrafitrasa izay ho atsangana atoato. Ka izay sy izay ma no lava, izay sy izay no fohy fa tsy ataoko lava korana fa eto ma mbola mameriny fisaorana. Satria eo man sampandraram-panjakana rehetrarehetra izay mahazo toromarika avy amin'Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta mba hijerevana akaiky ny momba ny vahoakan'ny Rosibe. Ary indrindrandrindra koa mba hijery akaiky koa izay hoe asa mifanandrify izy ireo tsirairay ireo. Ka makasitraka atsika jiaby, misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Nasiratsika ny préfet de police eto amintsika Rosibe ny amin'ny lateny izay natao izay zao dia raisitsika magnaraka ny ministry ny ponina ampitiavana tompoko. Misaotra manome fivolagnana. Magnano mbola tsara tsika jiaby. Ravoravo tsika mahita president tsika. Teka mafy be. Makasitraka. Andriamatoa filohan'ny Republikan'i Madagasikara. Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Andriamatoa Président ny Assemblée nationale sy anareo solombavam-bahoaka sy parlementaire ato koa vice-président ny Sénat aty amin'ny faritra avaratra sy ireo loha Madagasikara. Indrindrindrindra membre ny gouvernemanta namana. Ianareo ao ny gouvernoran'ny faritra, ao ny préfet sy ianareo olo manakaja maro sivily sy miaramila ajaina ny arifenitra tompoko. Indrindrindrindra sika vahoaka ny Rosibe zay manatrika etoana misitraka an'izao asa sosialy zao. Miatompoko lahy sy tompoko vavy. Zava-dehibe Andriamatoa filohan'ny Republika ny fihaonana aminao eto amin'ity kianja eto Rosibe ty androany. Fararano-danonana androany satria ao nazo trano eto misitraka ny raharaha sosialy
indrindrindrindra fa ireo marobe tsy voatanisa raha nanao ny filakevitry ministra tsika omaly dia fa mankasitraka sahady zay ao anatiny fampiroboroboana maolona satria dia nahazo fankatoavana reo foto-drafitrasa maro aty amin'ny faritra dia nasava satria raisinao laharam-pamena zay fikarakarana ny vahoaka ara-tsosialy izay ka dia manohitra fankasitrahana feno izay Andriamatoa Filosa zay ny atsika za koa ny tsy tanisa fa izy ray aman-dreny manana anazy tsy ny olona rehetra fotsiny fa indrindra ireo fikamanam-behivavy zay misitraka an'ireo tohana amin'ny tetikasa mankasitraka Andriamatoa Filosa fa vonina ireto vahoaka ny nosy be indrindra vehivavy iohitra amin'izay hoe fiahina ara-tsosialy fizakantena mba ahafahana miatrika ny fiainam-pianakaviana mba ahafahana mampiana-jaza araka ny tokony ho izy zay ny lava tompo-kasy tompo-vavy fa dia metsika fankasitrahana mafy be bravo mafy be andray aman-drenitsika isaosa tompo-la mankasitraka ny tompo-vavy tamizay lateny nataony teo fa zao tsika anday ampitiavana ny ministry ny fanabeaza amin'ny pirenena koa amentsika rongo farany mafy be tompo-lasa kovazy satra nameny fitenenana Andriamatoa Filohan'ny Repoblika ny Madagasikara, Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta, Andriamatoa Filohan'ny antenera-pirenena, ianareo mpikambana ny bromaritra amin'ny parlemanta rotota sy ianareo parlementaire rehetra namana, ianareo ministre namana mpikambana gouvernemanta, gouvernora, préfet ben'ny tanàna, tompon'andraikitra isan'ambaratongany isika vahoaka eto Nosbea, isika mpianatra manano mola tsara tsika jiaby. Voalohany indrindra aloha Andriamatoa Filoha rehefa miditra mianatra ny zaza anankiray any an-tsekoly misy tsenjery izay ampianarina fantatritsika zay ka dia miaraka tsika manohy an'izay tsenjery zay raha misy manome atrao anao tsy mahafantatra an'izany soatoavina tsenjery zany Andriamatoa Filoha ka ho fankasitrahana amin'ny anarany ray aman-dreny ny mpianatra manana fitiavana ianao ho an'ny madinika ho an'ny lehibe ka dia mankasitraka Andriamatoa Filoha nanomezanao an'ireto kitapo mpahombiazana ho an'ireto ankizy anala fanadinana CEPE reto amin'ity taona ity nanome ianao kitapo mpahombiazana tao Antananarivo renivohitra tany amin'ny faritany Toliara ary tsy diso anjara ao anatin'izany eto Nosbe araka ny tenao hoe tsy misy distrika adino fa zanakao daholo reto mpianatra reto dia mankasitraka Andriamatoa Filoha. Faharoa manaraka amin'izay araka ny fiteninao foana dia hoe ny fitiavana no ka dia lehibe tsy hopitratra ny fitiavanao Andriamatoa Filoha ary tsy mitory tsy mitso-pirofy ianao zay zavatra teneninao dia tanterahanao zao pirofo mivaingana 7,750 ny lakilasy vitanao nandritran'izay mitondranao any Madagasikara zay arivo mahery isa-taona zany ny lakilasy vitanao ka dia mankasitraka fa dia metsika tehaka mafy be ny fampaherezana azy ka dia misaotra to Kasasika ny ministry ny fanabeaza amin'ny pirenena mitondra izay kabary izay nataony teo. Zao tsika tompo-lasy tompo-vavy dia navy amin'ilay koragna hoe masabary
na itukutuza taftotu ni ambumani ndeke mbuteita atika fawaka nosbe faela mani president kwa faela bete itatika kaluha nendesa nende matua fluan republican Madagascar ni fitenene nga diamisi se usehata wada zema palaza tika tiamni farta watowetwa refaveu mangaraka nilate nende matua fluha isika ka ametika malalaka ela safadia anovando wada ni animation. Esse campeão com os belos aí. Alex Carumbro. Essa mzale carne jabe mule carne amule carne amule carne amule. Auva como carne auva como carne. Anje matua filua Asasi Karobo Esa de República Madagascar tsikia Andri Rajuni. Masana dia masana Niandro etwa nusbe fa dia masana tuizany any koa ny fandraisany vahoaka nusbea ny tena koa sy ireo tompon'andraikitra rehetra eto nusbea miposaka ny masoandro mafana ny masoandro mafana ny fiarahantsika koa sitsika tehaka mabe omaky mifakatiavana tokolatokova ravoravo sa tsy ravoravo e mbola tsara tsika jiaby. Assalamu alaikum. Tena ravoravo tokoa tsika satria isika dia natao ifanampy, natao ifamely ary natao ifampitsinjo. Zay ny mahatonga atsika eto androany hoe raha maro ireo fitokanana fotodrafitrasa zay ho atao am'ireo fotodrafitrasa ivavity mbola baro be ihany koa ny tokony ho atao fa ozy izy za hoe tsy maintsy iona amin'ny vahoaka ny Nosbea satria zava-dehibe loatra amiko mifanampy tavy fa indrindra mifampitsinjo aminareo ka zay ny mahatonga atsika eto androany satria tokantrano maro no isitraka fanampiny tsy tamin'ny andron'ny Covid ihany, tsy amin'ny andro sarotra ihany, fa amin'ny andro rehetra rehefa afaka ataony manome sy mifampitsinjo dia hoe araka ny teneniny
isika moa rehefa manao kabary dia ny hoe any raha matoministra ny teny ao anatin'ny baiboly dia misy ny teny hoe ozy izy Jesoa hoe raha nona nanome sakafo avy ianareo, raha nangatsika nanome fitafy avy ianareo, raha nanodona dia namoa avy ianareo. Dia ozy izy ny mpianatry Jesoa hoe Jesoa fa oviana moa ianao no nono, oviana moa ianao no nangatsika, oviana moa ianao no nandondona. Dia ozy izy Jesoa hoe tsy izao, fa zay ataonareo amin'ireny madinika ireny dia toy ny ataonareo amiko, ka zay ny mahatonga anay eto androany anasoa sy anmeha tsy zara fitiavana aminareo tokilatovavy. Mety sa tsy mety? Zay ny antony hoe ifampitsinjovana, ifampizarana, satria fantatray fa maro aminareo ny fianakaviana na eto Anosibe na manerana ny Madagasikara tsy afaka mividy vary raigony zany, fa vary amin'ny kapoka no vidiana. Ka ozy izy zay hoe mamafinaritra mahita anareo ravoravo. Teo azao nisy raha matoa teny amin'nandeha teny merci merci président, nainga nataony bisou mihitsy moa fa nisakana ny sécurité izy, fa rehefa avy eo raha mandalo dia ataoko bisou ihany ianao. Satria nahoana faly ravo izy tokoa moa tsy faly omena fanomezana izany. Tsika tsy anaika ho arabrabiny, tsy anaika ambanibaniny, tsy anaika tsikerana, fa vao maika misy mitsikera, vao maika tsika miasa, vao maika manasoa, vao maika mampandroso, vao maika manmeha ho an'ny vahoaka tokilatovavy. Misy masiny miteny hoe tsy tokony filohan'ny repoblika ho ny mizara vary, dia mba antanan'izy ireo hoe fa ianao io moa mba hoviana ny zara vary. Marina sa tsy marina? Za tsy asiako elanelana amiko sy ny vahoaka, satria tianay loatra, maminay loatra ny vahoaka malagasy ary akaiky mifonay loatra ny vahoaka ny Anosibe. Zay ny mahatonga anay eto androany miaraka aminareo. Ka dia misy fanomezana araka ny teniko hatramin'izay hoe rehefa manome tsy vary amin'ny kapoka, tsy vary amin'ny kilao, satria mihoatra lavitra an'izany ny fitiavanay anareo. Zay ny mahatonga anay hoe vary amin'ny gony nomena ny fianakaviana sy ny tokantrano. Zay ny sitraka an'izany eto Anosibe akoatran'ireo fanomezana zay ifany aminareo eny, tsy vary ihany fa misy ny menaka ao, misy ny savony ao sy ny kojakoja maro samihafa ampitiavana tanteraka no anolorana an'izany. Eo ihany koa ianareo mpianatra izay anala fanadinana CEPE, nomena kitapo sy fitaovana maro isan-karazany, satria ianareo ihany koa dia tsy nay milaza aminareo fa manampy amin'ny mpianatra rehetra manerana ny Madagasikara sy eto Anosibe ny ministère ny éducation nationale sy ny fitondram-panjakana. Zay isaky ny mandeha izahay tsy misy district na dia iray azy sy nananganana EPP, nananganana CV, nananganana lycée. Ary tsika moa dia hitokana ihany koa ny EPP vaovao sady mahafinaritra eto Anosibe, satria mendrika ny anatra ao anatin'ny toerana mahafinaritra, ao anatin'ny toerana madio ny mpianatra eto Anosibe tokilatovavy. Koa dia mazotoa mianatra ho an'ny ankizy rehetra mba ho afa-panadinana nareo, mba ho reharehan'ny fianakaviana, ho reharehan'ny firenena ihany koa. Eto amin'ity toerana ity tsika, satria Anosibe zany dia tanàna tena mahafinaritra, tanàna mila fampandrosoana, ary ny lalantsika efa miroso makany amin'izany fanavozana sy fanovana tanteraka izany. Vao teo tsika nitokana ny trano na ny logement tao Ilang-Lang, cité Ilang-Lang. Hatramin'izay n'Anosibe tsy nisy programme an'asa fanaovana trano fonenana ho an'ny mponina teto hatramin'izay. Nefa araka ny teneniko teo dia ny hoe any Antananarivo any misy zany cité Ampefilo, cité Ambohipo, cité 67 hectares manana havana mipetraka any tsika.
fa zao tsika tsy mitsiritra amin'izareo antsony fa manana ny antro azy, manana ny cité manitra dia manana ny cité ilangilangy ianareo eto Anosibe tompoko lahy tovovavy. Fa fantatro fa betsaka aminareo ny mangasy azy hoe monsieur le président tsy afaka ny sitraka an'izany cité ilangilangy zany izahay satria tokoa mantsy dia ny olona manana fidiram-bola, manana fidiram-bola maritra na ampiasam-panjakana na manana asa filelomana misy fidiram-bola maritra ao aminy no afaka ny sitraka an'izany. Zay indrindra no nanaovana tetikasa hoe ahoana ny ahafahan'ny olona rehetra ianareo zay manatrika eto, ireo mpivarotra, ireo tsy anasa, ireo zay miasa mitondra bajaja, ireo zay maçon, ireo zay miasa amin'ny asa tselika rehetrarehetra, ahoana ny ahafahanareo mba manana trano. Isa mba maniry hanana ny trano manokana ho azy, asagnano ny tanana zay mba maniry hanana trano ho azy. Te hanana trano dolo zany ianareo, efa manana tany sa tsy manana tany? Asagnano ny tanana zay mbola tsy manana tany hoe ianareo rehetrarehetra. Noho izany zao no ataontsika fanamby apetrako ny mba anananareo tany ho anareo, mba ahafahanareo manangana trano ho anareo. Mety zany sa tsy mety? Noho izany dia zao ary ny ataontsika fanomboana io cité ilangilangy io, fa zao no ataontsika rehefa nitapahana atao anatin'ny filakevitry ny minisitra omaly. Misy tany maro hatrany amin'ny 10 hectares, 20 hectares, 50 hectares, 100 hectares ho zaraina, ho amidy ary ho tsinjaraina amin'ny sokajin'olona rehetra. Na io nia tsy ampy fidiram-bola, na io ho an'ny olon-tsotra, na io ho an'ny olona any ivelany, malagasy avy any ivelany miasa any mba afaka manao trano amin'ny fianakaviana. Dia zao no ataontsika. Misy tany maromaro zay atao hoe autoconstruction. Ny autoconstruction dia zao ho zaraina parcelle maromaro eo amin'ny 300 mètres carrés eo, dia amboariny fitondram-panjakana ny lalana, ampidirina ny rano, asina jiro, asina sekoly, asina tseny, asina hôpitaly, aorina eo amin'io tanàna vaovao ngeza be io. Dia ianareo ndray samy mividy, ka mividy ny tany amin'izany afaka aloha tsikelikely, afaka aloha indray mandeha, manomboka amin'ny 3 millions d'ariary. Dia mba samy manana ny taniny isika rehetrarehetra, dia mba samy manangana tsikelikely eo amin'izany tany zany mba azo tany daholy, mba afaka anorina daholy ny vahoaka misy be ray manontolo tokolatoko. Mety sa tsy mety? Zao mantsy eto Anosibe dia tena anarchie na hoe mikorotana tanteraka. Samy maka tany eny, dia avao tonga ny tompony hoe ty anay fa tsy anareo, dia mifanenjika samy manala. Fa zao zany tsisy an'izay tsony, fa anao an'izay tetikasy zay tsika dia mba afaka manana ny taniny sy manangana daholo ny tsirairay avy. Isy sokajiny maromaro izy io. Misy ny afaka anaovana trano en dur na trano en parpaing na brique, misy ny trano afaka anaovana trano falafo na cage traditionnel amélioré. Zany ny zavatra ho ataontsika, fa fotsiny ny plan no iraisana fa ny fananganana samy manao ny azy. Zay mikasika an'iny. Fa zay mitondra hazavana hony mitondra fanantenana. Marina sa tsy marina? Nareo reo efa samy nahazo ny carnet, efa natomboka tsika ny fizarana ny kit solaire, ary mbola itoy zany zay mbola tsy nahazo kit solaire dia tsy maintsy isitraka an'izany kit solaire zany mba tsy iaina ao anatin'ny maizina, mba tsy iaina ampiasa labozia, mba tsy iaina ampiasa petrole itsony ianareo tsirairay avy. Mety sa tsy mety? Zany zavatra hoentsika eto Anosibe. Akoatran'izay mahakasika ny rano, efa ela no tsy nisy fanavozana na fampitomboana ny fametrahana foto-drafitrasa ahafahana misitraka rano sotro madio eto Anosibe. Noho izany dia manomboka ny asa sika zao, satria amboarina tanteraka ary ampitomboana ny station de pompage na ireo afakanany rano
zay makao amin'ny Sinibedrano lehibe maromaro eto Anosy. Anao ihany koa tsika station de traitement na ny fanadiovana ny renirano reny zay ho tonga isaky ny vokotany. Ary no ataontsika noho izany dia efa nisy ny appel d'offre zay natao. Ary vola mitetina 18 milliards d'ariary na 4 millions de dollars no atao amin'izany tetikasa zany. Ary afaka heritaony dia iva ny olana amin'ny fifitrahana rano fisotro madio ho an'ny mponina iray manontolo eto Anosy Tokolatokovavy. Mety sa tsy mety? Asotehaka marobe raha ohatra ka mety amintsika zany Tokolatokovavy. Mila mifanampy tsika ho iaro, mila mifampitsinjo. Nafinaritra anay ery nijery an'ireo viavy nanao adra teo. Ino adra ino moa mampalaza ny aty amin'ny varatra ny Nosy miaraka amin'ireo mamabe rehetra. Mamabe sady mahay mandia midôladôla be ka zao mila apina ny fikambanam-behivavy. Zay no toromarika meko ny madame ministra ny poniny hoe ny vehivavy fikambanam-behivavy izay manana tetikasa dia omena fanapina mba ahafahana mampiroborobo ny fikambanana satria mila miasa isika. Marina sa tsy marina? Ka noho izany dia misy fanapina omena ny fikambanam-behivavy. Otonony koa dia miakatra ety zany fanapina voalohany dia ny vehivavy tia fandrosoana. Ka mitetikasa anaovana ny resaka patisserie avoakely le izy aloha ery ambany ery zareo tsara le chèque amin'ny patisserie zay mitetina 6 945 000. Anaovana momba ny fanjairana dia 6 520 000 zareo tsara le izy. Ny fanaovana transformation na voankazo de 2 930 000 ataovy eo daholo zay mahazo fanapina ihany koa ny vehivavy fikambanam-behivavy maro maniry miray zay anao resaka patisserie mahazo 8 millions io voalohany indrindra io 8 115 000 ariary. Ny fikambanam-behivavy Dallas anao resaka patisserie 7 145 000 ariary. Ny fikambanana ny vehivavy ny Mamonja anao patisserie 6 455 000 ariary. Ni association pour le mieux-être anao fabrication na savon solide 7 920 000 ariary. Zay le manao fabrication na savon 7 millions d'ariary. Iny 10 millions d'ariary iny ny ONG LCDM Solimad transformation na produits alimentaires 10 millions d'ariary. Mbola maro izy ireo izay fanandrifany fangamba tonga de omeo an'le fikambanam-behivavy isa tokony miaraka amin'izy ireo tonono tsirairay avy izy ireo tsika lazaina aminareo de zao mifampitsindry tsika ary mifamely ary anareo fikambanam-behivavy tena ampitiavana tanteraka satria fampanantenana ny teneniko ary nomeko hoe mila pina ny vehivavy zay manana orona avy tetikasa fa pina ihany koa satria anao ihany koa tsika université anao ihany koa tsika centre de formation professionnelle ho an'ny tanora mba ahafahan'ny tanora mahazo asa sy miasa betrany amin'ny resaka fizahantany eto Anosy. Koa dia mirary soa anareo maleo malasana iroborobo ane ny tetikasa zay ataonareo tsirairay avy matoy anareo voafatrina de mino fa manana tetikasa mitombona sy afaka piroborobony nareo ka de mirary soa anareo vehivavy jiaby mirary soa anareo vehivavy valomarsa ary anareo vehivavy zay mbola manana tetikasa ihany koa de mbola afaka misokatra anarana mbola afaka jerevana
niana pina na vehivavy rehetra ka dia mirafy soanareo asitsika teza mafy be amin'ny vehivavy rehetra mbola maromaro ihany fitokanana ho atao satria tonotoivakana tsy mety tapitra sady lava reny ny fampandrosoana sy ny fitokanana ataotsika eto Anosibe maro nefa vita satria zao nareo dia midoladola mirehare satria sady misosany tsara tare toy ny viavy ny Anosibe ny lalana vitatsika manerana ny tanàna tovovavy ekena sady ekena ka eto zay dia andeha ndray zay ao amin'ny Madio zay anaovana ny tanàna vaovao anaovana ny université zay ahafahan'ny tanora mianatra tsy mila makany Antananarivo tsony ny zanakareo na makany Antsiranana mandeha université fa eto Anosibe ihany satria université goavana sady mazany tsara be ny anaovantsika an'izany université eto Anosibe zany ka dia akoatran'izay mba anamafisana ihany koa ny asa zay ho atao ho an'ny vehivavy satria ny tale milaza fa lavitra dia lavitra ireo faritra eto Adiana sy Sava ka mba ahafahanareo mandeha tsara mirila mafy be fa moramora ihany dia mena fiara ianareo mirahavavy tale izy mirahavavy koa sady tsara tale mimanja be omena fiara izy ireo mba ahafahany izy ireo manakaiky ny vehivavy mitondra ny fanampiana ho an'ny vehivavy mitondra ny fanasoavana amin'ny vehivavy dia mahazo 4x4 Toyota hoentinareo manasoa sy manatsara an'izany asa zany atolotra ny DRSP ny Diana sy ny DRSP ny Sava mahazo fiara mba ahafahanareo mikojakoja sy mikalokalo sy indrindra manasoa an'ireo fikambana vehivavy ndanareo tonga dia makao amin'le fiara ao dia mba velomy dia klaxonne eo kely aloha amin'le famille ao le fiara ao ry vahoaka Anosibe velirano ny ataoko aminareo fa tsy maintsy miova mandroso ary indrindra hiavaka ity Anosibe ity fa indrindra hifampitsindrosika hifanampitsika na ho an'ny tanora na ho an'ny ankizy na ho an'ny tanora na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy na ho an'ny ray aman-dreny tsy maintsy hivoatra ny fampianatsika ary androso Anosibe misotra tovokola makasitraka tovovavy asitsaka orakoraka za matofoloe nitony programa araka ny fanambarantsika teo misy ny fangalana sary ataony Andriamatofoloa miaraka amintsika jiaby ary toromarika dia mivoaka ny Andriamatofoloa atsika zay nahazo vary sy nahazo fanomezana jiaby mbola mijanogno eto mandrapa iboahany Andriamatofoloa malohatsika ieno le klaxon aloha ieno le klaxon regninareo any klaxon zay regninareo any asika jiaby magnano merci président ayaya mora loatra président calme awa reo fahofaka ny carnet irosotsika amin'ny fakatsara tao foloa dia izy miboaka moramora dia tsika jiaby zay nahazo entana nahazo fagnomezana mbola mijano tompolahy sy tompokovavy